riva oka ny Tananarivo sy ny manodidina tonga indray ny fotoam-bavaka lehibe. Nouveau départ, new beginning, fanompoana vaovao be miaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo amin'ny alatsinainy ho avy zao amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 7 sasany eto amin'ny trano be ny Vahao ny Oloko andre fanambojana ary ampianatra anao ny tenako makasika ny hoe ahoana no andrasako ny anjara voatendry, anjara fahasoavana, anjara fitahina. Nouveau départ, new beginning, fanompoana vaovao be miaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Tongava daholo tompoko. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga maraina eto amin'ity toerana ity tsy miala maina eto ianao. Ozy izy ilay fitenenana mahazatra nefa tsy dia mahazatra loatra fa tena zany mihitsy ny marina. Tsy mitovy amin'ny diranao teto no ivoahanao eto amin'ity toerana ity. Alleluia. Tsy hitovy amin'ny diranao teto ny ivoahanao eto amin'ity toerana ity tsy maintsy atsapa zavatra ary andray zavatra avy amin'Andriamanitra ianao androany. Maky andalan-tsoratra masina iray tsika. Ohatra manakoako be izany ny Abel. Ohatra ny hoe manakoako. Romanina toko 9. Romanina toko 9. Ny 9:30. Toy izao ny vaky ny teny manao hoe inona ary no olazaintsika ny amin'izany zavatra izany. Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohitra antsika. Izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy. Tsy omeny antsika miaraka aminy maimaim-pona kova ny zavatra rehetra. Izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika izy rehetra izy. Tsy omeny antsika miaraka aminy maimaim-pona kova ny zavatra rehetra. Alleluia. Alleluia. Ino ary no lazaintsika ny amin'izany rehetra izany fa raha Andriamanitra ny momba antsika, raha Andriamanitra ny momba anao, iza no atohitra anao. Tsy misy hery na fahefana na ny hita maso na ny tsy hita maso atohitra olona anankiray izay omban'Andriamanitra. Tsy misy fahefana na fitaovam-piadiana atohitra na aresy ianao izay tonga eto amin'ity toerana ity, satria izao raha Andriamanitra ny momba antsika, iza no atohitra antsika. Mitiava-tanana ho an'Andriamanitra. Alleluia. Raha Andriamanitra ny momba antsika, iza no atohitra antsika. Ny fanontaniana mipetraka dia izao. Ny fanontaniana mipetraka dia izao. Azonao antoka ve fa mbola momba anao Andriamanitra? Mbola manana antoka sy finoana ve tsika fa momba antsika Andriamanitra? Indray andro ao anatin'ny Baiboly rehefa amaky tany anankiray atao hoe tanàna atao hoe Ai ny zanak'Israely. Ai graiky, izay mihitsy ny anaran'ilay tanàna. Dia Andriamanitra efa nilaza tamin'ny Josoa manao hoe ombanao tokoa. Ary Andriamanitra rehefa miteny hoe ombanao tokoa dia tsy mivadika amin'izay teniny izay izy, fa tena ombanao tokoa izy. Lazao ny okakinao azo antoka fa ombanao Andriamanitra. Tena ombanao aho izy Andriamanitra, mantsy ny Josoa. Dia rehefa niady tamin'ilay tanàna kely atao hoe Ai, Josoa sy ny miaramilan'ny Israely, dia nitarainy Josoa satria izao
resy izy ary nitaraina tamin'Andriamanitra izy manao hoe fa ahoana zao, fa naninona zay ny resy, fa naninona zay no nandositra eo anoloan'ny fahavalonay, maninona zay no tratran'izao problema tsy napoiziny zao. Dia ondray Andriamanitra manao hoe tsy sanatria hoe nandaika izy tamin'ilay teniny voalohany, fa ozy Andriamanitra tsy omba anareo tsony aho aloha zao, tsy omba anareo indray aho. Ny antony dia ity, tsy noho ny nataoko na hoe mivadika amin'ny teniko aho, na tsy marina ilay nolazaiko tamin'ny voalohany hoe omba anareo aho, fa izao noho izy ao aminareo ao misy fahotana ao aminareo ao misy zava-boahozina ao, ka raha tsy esorina ongotana io zava-boahozina io dia tsy mitombona tsony ilay teniko tany amin'ny voalohany manao hoe omba anareo aho. Dia no tsara Andriamanitra efa nilaza fa ombanao izy, ary raha izy no momba anao tsy misy matohitra anao. Fa ny fanontaniana indraindray dia hoe fa maninona izy no tsy momba antsika, maninona izy no tsy momba antsika, ohatran'izay zavatra rehetrarehetra ataontsika ohatran'ny tsomban'Andriamanitra. Fantaro ry havana ny hoe saodia noho ny nataoko na noho ny nataonao noho ny nataontsika, dia misy fahotana miafina, misy hery miafina, misy zava-boahozina miafina zay manakana ny fikoriana ny fahasoavan'Andriamanitra, zay manakana ny tanan'Andriamanitra tsy ho antsika ka mahatoka antsika tsy omban'Andriamanitra. Za rehefa nandinika ny soratra masina, reo mpanompon'Andriamanitra rehetra zay tena nomban'Andriamanitra zany maro fahavalo, fa zao foana ny voasoratra anatin'ny Baiboly, tsy misy fahavalo ajanona eo anoloanao zany. Alleloia. Ny mpanompon'Andriamanitra omban'Andriamanitra be fahavalo, maninona hoe fa voasoratra hoe tsy misy fahavalo ajanona eo anoloanao. Zany hoe ny fahavalo tsy maintsy misy, ny ady mitsanga tsy apoizina mety iseho, fa ny fandraisana koa nefa efa noman'Andriamanitra. Alleloia. Ho anao raha mahatsiaro ny tenanao be ady be, anao bisesika ny adinao, tsy le mandresy ny ady ny tena zava-dehibe hoe ahoana ny fomba andraisako an'ity ady ity, fa ny zava-dehibe dia ny ananako antoko hoe momba Andriamanitra. Fa rehefa momba Andriamanitra, rehefa miaraka amintsika Andriamanitra, tsisy matohitra antsika zany. Alleloia. Rehefa miaraka amintsika Andriamanitra, tsy misy matohitra antsika zany. Alleloia. Misy amintsika indraindray za tena mahatsapa an'izany mihitsy, fa misy mpamosavy. Lazao ny akaikinao tena misy ny mpamosavy hoe tena misy ny mpamosavy. Mety mbola tsy nahita ianao mantsy mieritreritra hoe le mivoaka alina ihany ny mpamosavy, fa misy mpamosavy miaingo be, misy mpamosavy miditra coiffure, misy mpamosavy tena manao costard ambony ambany, mialatsiny amin'izay manao costard amin'jery an'ity fandaran'ity, fa tsy ianao zany fa le mpamosavy mihitsy ndresako eto. Tsy fantatra ny paozy dia ty ivelany, dia ny ataon'io mpamosavy io ohatra zao, anoro secret anankiray anao ny ataon'ny mpamosavy. Ny mpamosavy tsy mieritreritra afa-tsy ny sopatra, isopatra ny fiainanao zay ny eo anatin'ny saina. Ary raha mba manamanana kely ianao dia ny ao anatin'ny saina mpamosavy dia ny misitona anao hiemotra hoe ty indray tena indray tsy avelako tafavoaka no zany no tetsain'ny mpamosavy. Stominy anao hidina, dia mampiasa ody izy, mampiasa ny karazana fanahy ratsy maro isan-karazana io, ary mety mampiasa mpangalatra mihitsy aza.
dia miketrika andreo manalina izy hoe reny mba miseho tafavoakanao tsika ireny tseketsika izany ireny. Dia miketrika tena miketrika andreo manalina izy ny anam-potehana sy andravana olona. Ary misy amintsika ireo tena ambinina amin'ny zavatra natao fa saingy nosomparany mpamosavy, mpamosany nanimbanao. Dia ianao tsy malala manao hoe ahoana ihany ary ty zavatra efa mba mandeha tsara dia avy eo ohatran'ny mety tonga natampoka. Misy herina indray avy amin'ny mpamosavy io. Dia ianao nareo tsara, misy vanim-potoana ilay izy tsy matohatra an'ilay izy tsika. Ohatra ny tao tsy mitombona amintsika ty teny ity ray manao hoe ary Andriamanitra momba antsika izy anatohatra antsika. Ohatra ny tao tsy marina ilay teny nefa iteny io marina. Tsy voatohatra ilay izy. Ary ianao miseho mivavaka io, na tsy manao présentation amin'ny olona azy ianao manao hoe za lasa mpivavaka be, dia ilay hery eo anatinao fantatry ny devoly io. Noho izany raha tiana ny andresy, raha tiana no tafavoaka, raha tiana ny andresy ny fahavalo, dia tena ataovy azo antoka mihitsy androany fa momba anao Andriamanitra. Alleluia. Hitanao tsara Mosesy tao amin'ny tany Egypta, rehefa andeha hivoaka amin'ny tany Egypta Mosesy, inona ozy nareo zavatra niseho tao rehefa niseho teo anatrehan'ny faraona mpanjakany Egypta izy. Dia teo daholo ny mpanandro sy ny mpisikity, ireo karazana olona mpanao fahagagana sandoka rehetra zany. Teo koa mpamosavy koa nisy koa teo. Dia i Mosesy sy Arona tetsy an-danina. I Mosesy sy Arona dia nahalala tsara fa momba azy Andriamanitra. Ary Andriamanitra no maniraka azy hijoro eo anoloan'ny Farao. Dia ozy izy Andriamanitra manao hoe enteny aminao iny teny iny, dia tsy pazo eo anoloan'ny mpanandro eo anatrehan'ny Farao. Inona ozy zareo zavatra antsanga nataon'ny Mosesy sy Arona izy dia lasa mena rana le lasa biby lava be le tehana. Dia mba nanao koa reto le mpanandro le mpisikady reto, mba nanao koa zany reo. Zany hoe ny tiany olazaina dia hoe raha mavita ny Andriamanitra ao dia mba mavita koa ny sikidinay. Raha mahavotsy ny Andriamanitra ao dia mba manao fahagagana koa ny anay sikidinay. Zany hoe isika mpanompon'Andriamanitra dia misy mpifaninana. Ianao mivavaka fany ambadibady ihany koa, misy olona manovo hery diabolika. Inona ny zavatra ataony? Ny anao sabotazy ny fiainantsika indraindray. Zao anefa raha lasana bavy malala, ataovy azo antoka raha miala eto ianao androany fa momba anao Andriamanitra. Lazao an'izay ao akaikinao manana antoka fa momba anao Andriamanitra. Alleluia. I Mosesy dia nanana antoka. Mosesy nanana antoka 100%, nanana fahatokiana 100% fa momba azy Andriamanitra. Dia rehefa samy nanova mena rana na ny mpanompon'ny Farao na le mpanao sikidi na i Mosesy, ny hoanin'ilay natelin'ilay mena rana ny Mosesy ilay an'ny Farao. Ohatr' zany any ny zavatra hitranga, ohatr' zany ny zavatra hitranga. Ho ateliny ny herin'Andriamanitra ao anatinao, ny herin'ny fahavalo. Hopoteha ny herin'Andriamanitra ao anatinao, ny herin'ny fahavalo. Satria raha Andriamanitra momba antsika, tsy misy matohitra antsika. Ozy lay toy an'ilay teny teo, misy toyny izy teo ny 9:30 izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony ny hamonjy antsika rehetra izy. Tsy nomeny antsika miaraka amin'ny maimaim-pona kova ny zavatra rehetra izay tsy niaro ny zanany lahy. Ny aza donoina foana ty zavatra ty, aza donoiny ty, aza donoiny ty, zava-dehibe loatra ty.
hitanareo a raha mivavaka ianao mangataka fitahina amin'Andriamanitra dia aza maika loatra amin'le tolom-bavaka be manao hoe mevola taio a ataovy manan-karena sitrano a afao a meo an'izao a meo trano a aza dia izay loatra no fototro ny tolom-bavaka ao fa misy zavatra sarobidy tokony ho ananantsika isan'andro ambony mihoatra lavitra noho izany rehetra izany hoy soratra masina eto manao hoe zay tsy niaro ny zanany la hitokana moa tsy nomeny antsika miaraka maimaimpona kova ny zavatra rehetra adinontsika raray le tena filazany tsara fa varentsika any amin'ilay fitahina varentsika any amin'ny vola varentsika any amin'ny resaka le hoe tsy mahazo zazakely variana fotsintsika raray amin'ilay hoe dossier atsika tsy vita fa ny fototry ny zavatra rehetra ambara ny soratra masina dia Jesosy Kristy zay nomen'Andriamanitra maimaim-pona alleloia ny finotsika ny filazantsara ozy izy ny soratra masina ho an'ny Koritiana voalohany toko 10:17 inona ny filazantsara Kristy maty araka soratra masina nitsangana araka soratra masina ary ho avy indray andro any Jesosy Kristy ny filazantsara velona alleloia zany hoe rehefa inonao fa tena vitan'i Jesosy ny famonjenanao rehefa inonao fa niazo fijalian'i Jesosy Kristy no nanomboana ny fahotantsika nentiny teo ny ozona teo fiainantsika nentiny teo ny alahelontsika nentiny teo daholo ny problematsika teo amin'ny ho azo fijaliana io dia ho afaka ianao ny finonany zany asa-pamonjenana ataon'ny tompo zany dia zava-dehibe loatra mihoatra no ny fangatahana ny zavatra rehetra alleloia ny grave be dia ty mialatsiny amin'izay voambolana tsy tsara zay grave be dia ty misy olona diso fanantenana indraindray ny antony a tsy tena voavonjy tsy tena voavonjy satria ny antony tsy mahavoavonjy azy tsy tena mino an'ity Jesosy nanao asa-pamonjena ho azy ty izy tsy fantany hoe naninona teto ambonin'ny tany Jesosy fa za mampatsiahanao androany fa tonga Jesosy hanafaka anao ny amin'ny fahotanao tonga Jesosy Kristy tompo anisany zava-dehibe ny ran'izay latsaka mba hanakosehana ny fahotantsika ka hananantsika tena fiainana vaovao fiaina vaovao fiovampo vaovao toetra vaovao alleloia rehefa ao zay zavatra zay dia ozy soratra masina manao hoe omena atsika miaraka amin'ny maimaim-pona ny zavatra rehetra fa ndraindray a rehefa tsy tena voavonjy ilay olona tsy tena voavela heloka ilay olona tsy mino an'io le asan'i Jesosy nataon'i Jesosy io dia zany no mahatonga ny olona hoe mieritreritra ao an-tsainy foana mbola te hanota foana feno fitsiritana ny masina tonga ty am-piangonana fa feno fitsiritana mandeha eny an-dalana fa mbola mitsiritra manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra mahay miteny ny fitenin'ny lanitra fa ny marina ao anaty feno rombaka sy faharatsiana feno loto feno laingy feno fitaka feno lolopo feno fialonana feno avinavina tsy manota ety ivelany fa mitsiritra ao anaty tianao zavatra lay antony adinotsika fa nomen'Andriamanitra maimaim-pona Jesosy hanafaka anao sy hamonjy anao alleloia ary io ny voalazan'ny soratra masina eto manao hoe rehefa tena mino an'io anao dia omeny anao miaraka amin'ny maimaim-pona avokoa ny zavatra rehetra malalaka be zany teny zany a
moa tsy omeny atsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa fa ny zavatra rehetra. Ny zavatra mahory atsika tsy problema amin'Andriamanitra, fa ny olana amin'Andriamanitra dia hoe tena anazy ve ianao, tena tafaray aminy ve ianao, tena mombanao ve izy raha miala eto ianao rehefa avy eo, azonao antoka ve fa mombanao Andriamanitra. Fa ity soratra masiny ity marina fa omeny atsika miaraka maimaim-poana, tsy misy ezaka zany a, fa maimaim-poana, meny anao maimaim-poana ny zavatra rehetra. Lazao an'izay raha okaikinao meny maimaim-poana ny zavatra rehetra. Alleloia. Ny voalohany amin'ireny dia ny famonjena ny fanahintsika. Alleloia. Ny faharoa, fanasitranana ny aretintsika. Meny maimaim-poana zany fanasitranana zany. Andriamanitra raha nanome fanasitranana, tsisy vola loha, tsy misy an'izany, fa meny maimaim-poana zany. Amen. No meny maimaim-poana. Hoy izy ny tenin'ny soratra masina amin'ny salamo any manao hoe an Jehovah ny tany sy rehetra eo aminy. Tany ve ny mahory anao? Izy ny tsy manana na ray metatra carré azy eto ambonin'ny tany. Eto Toriteny ary na ray metatra carré. Zao a, efa nomenanao maimaim-poana avokoa ny zavatra rehetra. Nitsangana nareo tsy manan'ireo na ray metatra carré azy. Tsangana. Misy tsy mananao fa maty kampo be ao. Zao a, ty zavatra teneniko anao ty dia mariny ty. Mariny ty. Nomen'Andriamanitra maimaim-poana avokoa ny zavatra rehetra. Mandra-pifaran'ity taona ty a, raha tsy diso aho 7 andro androany dia hifarana ny 2020. Io 7 andro raha jerena ny Baiboly dia manao zavatra Andriamanitra. Alleloia. Feny 7 taona Isaka ny nanambady an'i Rebeka. Alleloia. 7 taona i Mosesy no natsoin'Andriamanitra no niala teo amin'ny Farao. Nizara 7 anankitelo ny androny. Nanao 7 andro 7 alina Jesosy tany an-tendrombohitra nivavaka. Ity 7 andro farany ity, an Jehovah ny tany sy rehetra eo aminy, ny akamaroanareo reo dia azo ny anjaranao. Alleluia. Tsy omeny anao maimaim-poana avokoa va ny zavatra rehetra. Somary mitsangana daholo tsika rehetra. Ary na dia anao efa manambe io azy. Misy amintsika ireo manana 200 mètres, 100 mètres, misy 70 mètres nefa tsy nitsakana izy teo. Misy amintsika manana 1000, 2000. Ampitombo an'izay anananao ane Andriamanitra. Alleluia. Omen'Andriamanitra anao maimaim-poana zany. Matoa amin'ny resakanao amin'izany ilainao zany. Alleluia. Tena ilainao zany. Ny olona niova fo, milo an'izany famonjena nataon'ny tompo zany. Men'Andriamanitra tany, men'Andriamanitra fananana, omeny Jesosy ny anjaranao, satria ny Jehovah ny tany sy izay rehetra ao aminy. Rehefa mahazo fotsiny ianao dia mba hampilazao kely amin'ny faran'ny taona. Alleluia. Misy fifandraisany lehibe amin'ny resaka famonjena zany resako anao zany a. Tsy hoe mahazo trano ianao na mahazo tany ianao mba hanitsakitsahanao an'ireo mpiray-tam-po aminao sy fianakavianao mialina anao reo, hitanareo amin'izay farak' izany teny Pasteur Tovonarivo tsy maintsy hisoritra ny fiainako. Tsy izay, fa ny voninahitr'Andriamanitra dia hisandratra. Hoe misy olona manompo an'Andriamanitra tahian'Andriamanitra. Makaleo anera lasa nabavy malala zany hoe ianao mivavaka ao ambany rihana, ao ambony rihanao misy olona midodododo mandefa hiran'izao tontolo zao. Makaleo zany. Ianao mitomany ato Jesosy, fenoy ny fanahy masina, fenoy ny fanahy masina. Misy mpivady jentilisa miady atsy ambadika ato satria varavarana ny mampisaraka anareo rotota.
ary izy miteny ratsy be dia tsy mahazo aina ianao roanao amin'ny anaran'i Jesosy li tsy mety miala akory zareo. Ny vahaolana amin'io tahian'Andriamanitra ianao. Alleloia. Tsy ny olona nongotanao fa ianao no tahian'Andriamanitra. Alleloia. Satria ny Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Rehefa tena velona ao anatinao Jesosy, mombanao Andriamanitra. Tsy ny fiainanao ny toetranao ihany no miova, tsy ny fonao ihany no miova, fa tahian'Andriamanitra hatramin'ny paosinao, ho tahian'Andriamanitra hatramin'ny fanananao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Omeny ny tompo antsika izany. Lazaonao kaikinao mahazo ny anjaranao ianao. Alleluia. Alleluia. Omeny Jesosy anao ny anjaranao. Ataovy amenna mafy, amenna, 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 amenna. Alleluia. Mazao toerana. Maro aminareo nitsangana teo ireny ijoro vavolombelona amin'ity. Alleluia. Be dehibe ny mpino mitaraina amin'ny resaka hofa-trano. Be dehibe ny mpino mitaraina fa ndraindray sasany isaky ny 2 volana voaroka foana. Findra trano ato dia voaroka, findra ry dia voaroka, tsy haiko moa namaninona koa ny voaroka, tsy fantatro. Fa dia misy voaroka isaky ny mietsika. Ny vahaolana amin'io tahin'ny tompo ianao. Amen. Raha Andriamanitra ny mombanao mahazo an'io ianao. Raha Andriamanitra ny mombanao vita ny tranonao, afaka mahatsakan-javatra tsara mihitsy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Alleluia. Io ajerenareo ane, jerenareo tsara ny zavatra misy. Maninona no miresaka an'izany? Tsy resaka ranofo be ny resako anao an'izany. Fa zao rehefa ela ny ela ka tratra ny ty le tsy malofatra ny lavy ty, na ianao tsisy trano ipetrahana fa nareo 7 mianaka nefa efitrano ankiray, dia rehefa avy ny orana dia ampidirinao anatin'ny trano ambanin'ny fatapera. Dia ny fifaranao reraka ny fananao. Ary rehefa reraka ny fanahy mampatahotra, ny vahaolana ny dikan'izany, tsika tahian'Andriamanitra. Rovintsika no tahian'Andriamanitra. Raha Andriamanitra ny momba antsika, mahavita n'izany tsika. Alleluia. Reo hery ratsy rehetra, mpamosavy, mpandaingy, mpialina rehetra, hitapombavy reo. Alleluia. Ahitan'izany ny masonao. Efa niteneniko teto ty zavatra ty, iny molony lavabe ny alao lavabe any. Mety manondro molotra anao fa iny molony iny ihany ny taponao zao dia fitetaka be eo avy eo. Ny tompo hitantsika hitsagatsika. Avereny zao teny zao Jesosy eo. Tena azoko antoko androany. Fa momba ianao. Raha misy tompo, reo heloka sy fahotana, zava-boahozina, manakana ny fikorina ny fahasoavan'Andriamanitra. Manakana ny fikorina ny fahasoavan'Andriamanitra. Esory zany. Esory zany. Ongoty alamiko zany. Ongoty alamiko zany. Esory alamiko zany. Esory alamiko zany. Afao a Jesosy. 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 Manana antoko androany. Anatona androany. Fa momba ianao. Momba ianao Jesosy. Toizatsika mivavaka. Jesosy indreto zay mivavaka eto. Ry vahoaka ny Tananarivo sy ny manodidina, tonga indray ny fotoam-bavaka lehibe. Nouveau départ, new beginning, fanompoana vaovao be miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo amin'ny alatsinainy ho avy zao amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 7 sasany eto amin'ny trano be ny Vahao ny Oloko andre fanambojana ary ampianatra anao ny tenako mahakasika ny hoe ahoana no andraisako ny anjara voatendry, anjara fahasoavana, anjara fitahiana. Nouveau départ, new beginning, fanompoana vaovao be miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Tongava daholo tompoko.
kiremanje alotikala senye alotikala be ya alotikanu kwani Jesus alotikala alotikala be ya alotikanu kwani Jesus alotikala areta tufafsitatilahi alotikala areza nakanje kiremanje alotikala senye isifulanga rekti ya kwambara alotikala ya laun Madagascar alotikala mangatunga malatu funzeni hengi alotikala sachies non tombo fofke alotikala 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 be ya alotikanu kwani Jesus alotikala alotikala be ya alotikanu kwani Jesus alotikala areta tufafsitatilahi alotikala kareza nakanje kiremanje alotikala senye kanjegetsara kurankenao alotikala eketo haningenanao alotikala ibebaresto ni fambunzianga alotikala mangatunga malaki fatotare alotikala alotikala alotikanu sesose tupwa 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 azofi tesosi 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 makatiano makatiano mitayano mitayano mangamiano sana mitiano mitiano amudiano amudiano isap seizalabe alotika alotika labe alotika nukwani Jesus alotika la alotika labe alotika nukwani Jesus alotika la areta tufafsitatilahi alotika la areza nakanje kiremanje alotika la senye alotikala be ya alotikanu kwani Jesus alotikala alotikala be ya alotikanu kwani Jesus alotikala areta tufafsitatilahi alotikala areza nakanje kiremanje